Otoizantsika ny vaovao anatin'ny vaovao samihafa ary vokatry ny orambe izay nikija omaly dia tapaka tanteraka ny lakan-drano na bizy mampitohy ny any amin'ny toerana ambony ny Andohalo sy ny ety amin'ny faritra ambany ety Anosy izay mivarina avy hatrany eny amin'ny ranon'Anosy. Tatitra rotsira kotiny irainy. Tapaka tanteraka ny lakan-drano lehibe na ny buse izay mampita rano avy eny amin'ny faritra ambony eny Andohalo sy ny eny amin'ny faritra ambany eny Mahamasina. Vokatry ny orambe izay nitranga nandritra ny 4 andro izay dia ny simba tsikelikely ilay fitaovana. Nanampitrotraka izany ihany koa ny fisian'ireo ratsakazo lehibe any ambanin'ny tany izay nikoka ny tany ka nampiotsaka azy ary nitarika ny fahasimban'ilay buse. Ireo rano rehetra avy any amin'ny faritra avo dia mivarina ao amin'ny toerana iray izay entin'ity fitaovana ity. Araka ny fanazavan'ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny samba izay tonga teny an-toerana dia tsy ahina ny isian'ny fiatraikany amin'ny resaka fivoahan'ny rano ny amin'ity fahasimbana ity saingy ny lalana izay nikohon'ndrika kosa no atahorana hiotsaka raha mbola mitohy ny orana androany. Mifanandrify indrindra amin'ny arabe moa ny misy ilay fitaovana simba ka ahina ny ahasimban'ny arabe izay mampifandray ny eny Mahamasina, Analakely, mihazo an'Anosy iny. Manomboka raha ampitso vao afaka mikarakara ny simba rehetra ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny komina sy ny samba ary efa misy moa ny fifampitandremana eny an-toerana amin'ny fampiasana ny lalana satria ahina ny mety harefo izany.